tonga soa indray ianao atao anatin'ny pani sy ny alika. Teo aloha dia somary niopana kokoa tamina resaka portrait sy démonstration foana no hitantsika tato anatin'ny fandaharana. Fa manomboka androany dia hiala kely amin'izay isika nefa mbola atao anatin'ny tontolo ny resaka alika foana. Araka ny ambaranay ombianombiany dia misokatra ho an'ny piti alika rehetra ity fandaharana ity, indrindra ireo piti biby. Ka noho izany no natonga ny fikambanana Animal Voice tsy nisalasala na hanantona ny fandaharana. Ny antony dia ity fikambanan'olombitsy ity izay tia biby, miaro biby ary tsy ny alika ihany io dia tia hampafantatra amintsika rehetra ny asa soa ataon'izy ireo amin'ny alika. Izy ireo tokoa mantsy dia mamonjy ireny alika marary mirenireny na alika voadonan'ny fiara sy ny sisa sy ny sisa. Resaka famonjena alika na sauvetage na alika zany no hoentina aminao manomboka androany. Ka teto amin'ny Jovena androndra kely ary no fotoananay tamin'izy ireo. Arahoara ny fandaharana e. I Mademoiselle Lamia no naka anay tety. Alika tratran'ny Omamiadanono izay mirenireny eny Analamahitsy eny no ovonjen'izy ireo. Ka tety amin'ny Café Tula Ankadimbahoaka no nalehanay voalohany ary satria teto amin'ity toerana ity no nametrahana ilay alika hono aloha. Raikitra ry aloha ny resadresaka kely sy ny fanazavana ny programa rehetra. Omaly zany efa tokony normalement tokony hoe araka aminay hanao sauvetage tena hoe ny andalana eny mihitsy nareo fa mieritreritra izay hoe sao dia tsy hita tampoka satria zareo ilay mandehandeha eny andalana eny dia efa nalainay izy omaly dia heureusement nisy olona tsara sitrakoa nandray azy zareo dia napetraka tato amin'ity bâtiment ity aloha zany zareo dia nataontsika an'izao alaina izy dia hoentintsika makany amin'ny vétérinaire fa misy tumeur be izay ilay mamandarlina moa nametrahany anarana anazy. Tiako antanena fotsiny hoe taiza no nahitanareo anazy sa hoe nisy ny antsonareo sa nisy ny FNP sa hoe ahoana? Nisy namana efa mpanaraka amin'ny page ihany no mahita anazy mivezivezy eny foana zany hoe to tsara pina fa efa avancé be les tumeurs dia omaly izay teny Analamahitsy izy no nalaina dia ay finalement misy tompony izy misy tompony le alika zany dia efa mifampiresahana tamin'ny tompony dia hoe tsy vitanay izy no mitsabo anazy fa raha ohatra ka ataonareo dia tsy manina dia diko gasy mateny naka anazy. Batara izy? Ie, Batara race commune malagasy isika. Dia aiza zany andehanantsika voalohany zao? Any amin'ilay vétérinaire. Dia afaka dia mijanonao izy satria mididina manana le tumeur dia après an'izay tsika manatitra alika hafa indray any amin'ny famille adoptive. Izay nanzavainy be ty izay ary ny programantsika. Alika hono zany ilay hovonjena. Alika no hovonjena? Andeha aloha mba afantarana hoe inona no antony mahatonga azy ireo manao izao zavatra izao. Teny androana olona mitovy fisainana hoe mahatsapa marary ny biby ireny mafantatra hoe mahatsapa fitiavana izy raha ohatra ka maratra izy dia marary ohatra antsika olombelona ihany dia miaraka ny s'associer moramora teny ny olona vitsivitsy maromaro hoe andao hoe ty anankiray ty aloha tsabona dia nety ilay izy dia avy eo nitatra. Lasa zany tsika? Fikambanan'olon-tsotra maromaro tia biby, miaro biby zany ny Animal Voice ary izy ireo dia tsy mitady vola na antsoina amin'ny teny vahiny hoe association à but non lucratif. Fa le alika zany efa lasa? Le alika? Efa any amin'ny vétérinaire sa mbola? Faut alaina zao izy atiny famille de transition. Famille de transition. Andao hoe ho jerentsika zany alika zany. Galina misy tumeur be mihitsy ny kibony dia namaiky nandray anazy moa zany Manatosika anay satria izy maly ohatrany kely izy. Sakafo tsara dia
Farine anay ary le marron tapatanana koa io teo amboditsiry zay. Ankoatran'ny maman Darline dia misy ity alikira ity ihany koa notsabon'izy ireo izay vao hitsaky ny fiara hono izy ity. Atra eto aminazy ito izy vao kosoko ny arabe fa eo le izy vao hitsaka zany dia kosehany arabe teo dia io loka be io efa misy premier soin ihany nataonay omaly. Asiana laisy izy. Ho anantsika amin'izay ary izao maman Darline rehefa avy nakaina teto amin'ity toerana ity hoentina ho any amin'ny vétérinaire ho tsabony. Oh mama, Maman Darline mo, daw pa wani dokter tsika zany rehefa miamatra ny tao miamana mo dia skoska sisy lalana daw mama rehefa eleveur dia mandefa rehefa tsy tiany koa dia tsy mandeha tsy maintsy ao akama daw mama akama miala misy tumeur izy capricieuse be izy daw mama daw miaraka amiko indri dia tsy manino lefa tiens ma chérie voilà oi tsy malalaka le colline. non ça va Io daholo mihitsy ireo valaitsika. tsisy mamana tadididrika vilany tadididry vilany ndao filasana Sady ampiasana any zany izy? izy ty maty tena tsy nety taminay mihitsiny dia voadona hoanany be dia mandeha reny fa zao io loatra mety parliraka pardon la mia tena ilikakitako mazy zany teo anala mahitsy mandalo Dia batainy eo amin'ny eto amin'ny ao dasary ka mety marary le izy dia le maro indray ve ampiakarina ve izy ary tsy mety tsy tia croquette mihitsy izy io zao le marary aminazy io ambany io zany le tumeur. Maman Darline, dao tsabony. matetika izy tuose Elle mort. Manina nastomina moramora ça se tourne misy fa marary Attention la mienne. Attends, je fais attention. alefa zana marary izy bravo oh là là fotanao la mahitsy ty aby petraka amizay c'est bon tapetraka tsiketoka veromba tsiketoka zany io akisaka kely fotsiny izy akisaka Izay aloha ny anio ho araha isika amin'ny herinandro ny toy n'izao fanavotana ny maman Darline zao.